kifafa fokotany iray anisan'ny nahazo tombontsoa tamin'ny alalan'ny fanamboarana lalana vita amin'ny bavé. Mbola misy ampahandarana tsy vita nefa ka izay no nitaraina ny mponina tamin'ny filoha Andry Rajoelina. Vaolana aingana tsy misy andrasoandraso no naroso ny filoha. Natao tonga eto amin'ny toerana Androany dia marika ny hoe miray fo miray saina aminareo ary ny fanomezana an'izany ampahandalana tsy vita izany dia efa hitantsika ireo ny fitaovana hanomezana an'izany tokolasy tokovavy ka dia manomboka izany tsy andrasantsika rapitso na rafaka pitso fa Androany ihany dia zao dia zao dia mitohy ny fanamboarana sy Sarikany koa ny tena natao ny fotoana valy fitiavana valy fitiavana zao fahatongavanay aty zao no dia midika fitiavana firaisapo firaisan-tsaina izay mamaritra antsika. Maro ny zavatra mbola ho atao ary indrindra ny fangatana reto ihany koa amin'ny herinandro ambony ho avy io dia ataonay tonga aty ny tompona andraikitra ny manao ny moa dia mamaritra ny asa ny tokony ho atao dia ho avy aty zany ny présidence anao an'izay. Tsy nandalo fotsiny ihany koa ny filoha antetezamita fa nanolotra omby iray ho an'ity fokotany ity ho mariky ny firaisan-kina. Stadina Pasambazaha amin'ny taonany maro izay no nangatahany vahoaka ny Fianarantsoa ny fanatsarana azy ity. Tonga ny fotoana nametrahana ny fanamby. Apelantsika ny fanamby mba ahazahoany Fianarantsoa stady manara-penitra tokony mitony ny ka tonga eto izay Androany satria ity stady ity dia nisy mbola maro nefa vita. Fa milana kely any tamintsika dia somary kelikely ihany loatra amin'ny faritra hafa. Izany hoe tsy afaka natao an'ilay manodidina ny grada jeriny fomba rehetra ny architecte hoe ahoana mba tena ahazahoana stady manara-penitra toy ny stady hafa rehetra ihany koa. Ka Androany dia tonga eto izay mametraka amin'ny fanamby miaraka aminareo ampitantana sy mpitondra ary indrindra mponina eto Fianarantsoa fa ho atao ary tsy maintsy vita ao anatin'ny fotoana fohy ny stady ity tokolatokova. Namoaka ny etaeta ny tanora teto, indrindra ireo mpikatroka ny taranja Ayady. Tata misy dojo no nangatahany izy ireo tamin'ny filoha Rajoelina. Teo eo ny valy ny fangatahany, mitovy fitiavana amin'ny filoha rahateo izy ireo. Amin'ny mampikatroka karaté do anà dia afaliana ho anà no miteny aminareo izay mpikatroka ny karaté do eto Fianarantsoa fa dia omena dojo manara-penitra anareo. Ataontsika eny an'izay ny tany fotsiny nojerevana hoe aiza no anaovana anazy. Fa io dia na amin'ny herinandro dia afaka tonga aty ny olona manamboatra an'izany. Betsaka presidenta aloha rehetrarehetra makasitaka